Rahantsika tao anatin'ity sary manaraka ity kosa ireo fitom-baovao anarahantsika matoam-baovao samihafa. Malagasy misy efatra tapitrisa eo izany hoe eo amin'ny 8,800 ny mponina ambanivohitra no voasokajy ho iarany tsy fanjariana ara-tsakafo. Manana hevitra manokana ho an'i Madagasikara noho izany ny fankalazana androantsy ny andro eran-tany tsy hiadiana amin'ny anohanana. I Madagasikara no handray ny lanonana fanaovan-tsoa ny fitsangana ny Alliance Vanille ifindronan'ireo mpitatitra anabakabaka aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana amin'ny 7 ny volana Jona izao no natontosany izany ka i Air Mauritius, Air Austral, Air Madagascar, Air Seychelles ary ny ministeran'ny fitanterana Comoriana no hanatontosy izany fanaovan-tsoa izany. Eo amin'ny 20 andro mialohan'ny fanakatonana ny fifidianana amin'ny alalan'ny trano kala-pifandraisana amin'ny lalao Star Africa Sans 15 dia fantatra fa ilay tanora malagasy Elidio no mitarika vonjimaiky eo amin'ity fifanarana ity nazo vato 700 sy rayal izy izany hoe niotra 920 sy 700 amin'ilay teratany Guinéana LKM izay manaraka azy akaiky. Niotrika teo anatrehany Repoblika Demokratika ny Congo tamin'ny saray no ohatra i Madagasikara nandritry ny andro voalohany tamin'ny fifantsanana ny CAN Orange 17 ao amin'ny vondrona By tany Kinshasa moa nanatontosana ny lalao amin'ny volana septambra izao kosa i Madagasikara no handray any Angola izay lohalaharana ao anatin'ity vondrona ity.